Manaramaso akaiky ny zava-misy eto Madagasikara ry zareo avy eo anivon'ny sehatra iraisam-pirenena ho an'ny eo anivon'ny vondrona Europiana manokana dia nanamafy izy ireo fa vonona nampy an'i Madagasikara raha toa ka miala amin'ny tetezamita isika. Une fois que le processus électoral, que le processus de transition se termine, c'est clair qu'un appui à Madagascar qui a autant de besoins sera établi. C'est clair que l'Union européenne sera là pour appuyer les pays aussi bien politiquement que financièrement. Vonany anampy Madagascar Europa hoy Andriamatoa Leonidas Tezapsidis, ambassador vondrona Europeana eto amintsika. Fanampiana izay mahasehaka ny sehatra rehetra na ara-toe-karena na ny ara-politika na ara-polo. Saingy mariany fa miankina tanteraka amin'ny fahavitan'ny dingana rehetra ilana amin'ny tetezamita zany. Le résultat officiel dans les 30 jours par la CES. Il faut attendre jusqu'à la fin du processus électoral de toutes les élections et pour l'arrêter. Et si tout va bien et si le processus a été démocratique, pour l'arrêter. Momba ny sazan'i Madagasikara dia nilaza Andriamatoa Leonidas Tezapsidis fa mijery ny fivoaran'ny raharaha eto Madagasikara izy ireo ary miandry ny valim-pifidianana ofisialy avoakan'ny CES. Ao anatin'izany ny vokatra ny fifidianana solombavam-bahoaka izay nampahafantarin'ny CES farafahatarany afaka 30 andro. Cette étape d'aujourd'hui est très positive. C'est une étape très importante dans la formation et l'établissement des institutions démocratiques avec la proclamation dans les délais des résultats par la Sénat. Nosoritan'i Andriamatoa Leonidas Tezapsidis fa ny dingana vita hatreto dia mahaverim-bolo. Ny fifidianana izay vita ary ny fanambarana ny vokatra nataon'ny Senita dia nambaran'ity diplomaty fa dingana goavana ny fametrahana ny rafitra demokratika.